loatra fiarabanafeno antsika mianakavy indray a manaraka ny ity torake mivantana ity a any tokantrano tsy rairay avy any a dia miaravantsika tsy maty foamanaina dia manaraka izany a eto indray tsika latsinainy hatramin'ny asabotsy a manomboka amin'ny fitora sasany eo dia nataontsika larobia sy zomandray aloha zany ity mivantana ity amin'ity indray mitoraka ity a efa tetantsika tamin'ny alarobia miaraka amin'ny olona nasaina mahafinaritra mihitsy a dia zareo amin'ny telma tena sy papanjamanja sady mba tamparehetra be izy a dia miraba riantso Miarabany Eric ankafaliana trano indray no iarahana aminareo izay manaraka ny fandarana torake amin'izao andro izao. Rehefa natao tamin'ny alarobia moa fa le misy ny lalao SMS irahana amin'ny telma ao anatin'le salon de l'auto. De l'auto, ouais. Salon de l'auto. STD dia c'est lalao zay a ny ambangovangony zay a dia raha tsika aminazy any efa so faly foana izahay mizara ity vaovao ity aminareo rehetra amintsika rehetra satria vaovao mahafinaritra ity ahafahana miaraka miala voly sy mankafy hatrany ny hetsika salon de l'auto. Misy ny lalao SMS lehibe izay karakarainy teny Madagasikara ao anatin'ny hetsika salon de l'auto. Andiany fahatelo amby folo ity hetsika salon de l'auto ity izay ho totosaina eny amin'ny CCI Vato ny 29 septembre ka hatramin'ny 2 octobre ho avy izao. Dia anatin'izay hetsika izay indrindra dia misy lalao SMS lehibe izay nitenenay teo azahoana fiara vaovao be iray, zany hoe fiara vaovao be iray no loka goavana voalohany, zany hoe mbola misy loka hafa maro koa ankoatran'izay fiara vaovao be izay. Zay zegny ny loka voanalohany. Fiara vaovao be izay efa azoko le izy satria ahoana fomba filalaozy mbola tsy azo nerika le izy tompoko aleloha manome toky efa mbola tsy azo nerika le izy fa efa nandray anjara izy efa maro ireo nandray anjara tamin'ny lalao SMS lehibe efa nanomboka tamin'ny 29 août 2022 izy io fa mbola tsy misy tara isika mbola afaka mandray anjara hatrany satria amin'ny andro faran'ny salon de l'auto zany hoe 2 octobre 2022 amin'ny 4 ora hariva vao tapitra tanteraka ny lalao zany hoe izao zany tsika dia mbola afaka mandefa SMS tsara itoary ny laharana izay itsapana vitana laharana izay andefasana ilay andraisana anjara izany alefa ny SMS amin'ny 034 34 00 777 034 34 00 777 efa mahay tsara azy Eric eto akaiky eto dia ny alefa ao anatin'ny SMS dia salon auto en majuscule manarak'izay asiana ny anarana feno zany hoe salon auto miampy ny anarana feno alefa amin'ny aleo Eric no asaiko iteny ilay laharana alefa amin'ny 034 34 34 00 777 tsy haiko miroulière amin'le 034 34 00 777 zay le laharana mila tadidiana amin'izao fotoana izao mandrapa ny 2 octobre 2022. Le fiara aloha no tenentsika fa rehefa avy eo tenentsika andreo inona ny sasany a fa na dia zany zany raha afaka mandray anjara ianao IBDB sy adraisanao anjara eo na 100% ary ianao fa izao fotsiny a ny crédit initial nanaovana an'izy zany hoe tsy mety zany ny tolotra reny tolotolotra reny tsy mety a fa crédit ampidirina mihitsy ary arivo ariary ny fandraisana anjara arivo ariary zany dia mety ianao no hibata ilay fiara vaovao be sy le ambony fa mbola tenenina eo rehefa avy eo ny amina fa anaraka sikerisikely alohantsika mba hitsikitsiky sy iomemea dao maro tolotry ny rimage ho anao torakey hitanao ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ary misy eo nandrisy herinandro isaky ny asabotsy Makua Entertainment et JR Prod vous présentent Makua Tour 2022, le dimanche 30 octobre au Palais des Sports Mamas. Un spectacle inédit hors du commun avec Shine, Denise, Jasmine, Boy Black, Dalvis,
Shadowbanks, Lion Hill et Eljo. Les billets sont déjà en vente sur Ticket Place. Sponsor officiel, Telma. Ina va? Ongalo izy. Sa giafosy. Aloha zana zay saky olona miasa ohatra manana ny asa koa. Aloha tonga de atao hoe fausse temps ihany. Ohatran'ny hoe giafosy fausse septique. C'est lam. Fa zay président. Ino tedanao ty président? Ino tedanao ty? Makafanana. Zany hoe de tsy azonao zany. Président. Maninona nanaovana le pile. Anaovana pile rehefa zao. Mbola eo aloha le masoandro. Ah, dia avela le valasa le masoandro dia mangatsika dia ampidirina amizay izy. Azonao. Zay dia mampiasa saina Faustin, mampiasa saina. Zafady. Fanontaniana président. Sara karanao hitako eto. Eno ko mako vaovao nitranga androany. Ndray teo zay io. Eny zany io. Fanontaniana président. Ino namony atao hoe vahoaka. Ay, vahoaka dia olona maro. Tafiditra tolo sokajiny rehetrarehetra. Zay natao hoe vahoaka. Misy kely, lehibe, efa miasa, bebe, tatabe, olona vehivavy, lehilahy. Ny olona sokajiny rehetrarehetra zay natao hoe vahoaka. Zany hoe ohatra izy azo ataontsika hoe mponina maromaro ny vahoaka. Ino ny atao hoe ankonana. Iny ankonanao ndray zany dia ny fianakaviana ao atokantrano ao. Inona ny atao hoe quartier. Quartier zao ohatrany hoe ty misy atsika ty zao quartier ray. Quartier ty. Azonao? Sa ve zany zao olona raha après zao mba tafiditra ohatrany hoe fokon'olona ve zany fijerinao ako. Misoratra ara-dalàna ato amin'ny bokiny, ato amin'ny vokintany ianao Faustin. Sange fa hitanao tokantrano. Hitanao tokantrano koa IVG 2021. Ao amipetsaka. Azonao sasany inona ako. Fokon'olona ianao, sady fokon'olona ianao. Vahoaka manana ankohonana ianao, ao anatin'ny vahoaka ianao. Ohatra manao tsintsinina mihitsy ny olona. Manao tsintsinina ny olona. Zany atao hoe Faustin. Eno a? Capitaine n'équipe. Ary lehibe amin'ny fandriampahalemana eto amin'ny tanàna. Zay marina zany. Boum. Azonao tonga de hoe Faustin. Alete. Zany tonga voalohany. Kanefa litra zany manao tsintsinina izy azonao. Manao tsintsinina. Fa io vera tonga de azo tonga de hoe boum. Azonao. Io. Raitiko tonga de hoe ane mialane aty e. Ambony e. Soreka. Boum. Azonao. Sanake mandeha lela taro e. Ohatra lakono ngamba kodro ohatra misy pika kely io a. Zany ndray no ny antsony manam-pahefana zany ny antso zandary manakaty teo ka sy mikasitanana. Dina za tsy tao anatin'le mikasika tsy mikasika. Ianao ke zany miantso zandary ny olona manao fizaram-bahoaka maninona ny chefny tsy antsona miaraka manao fizaram-bahoaka. Saka tsy nandray anjara am'l'izy aho. Malahelo mihitsy hokoko tsy mandray anjara am'le fizaram-bahoaka azonao. Fa maninona tsy antsona. Maninona randrasana ako hoe manao fizaram-bahoaka dia za mitarika. Anao zany sana? Anao zany. Ay. Eny tompoko. Manao tsenitsenina. Zany mihitsy lehibe afokotany ka. Izy olo lehibe afokotany dia za lehibe an'ny ekipa e. Eny tompoko ahoana? Zany zay? Za mihitsy no lehibe an'le ekipa ty amin'ny tanàna e. Zany e? Iny ara fa alefako ny filazana ara zao dia makany za mihitsy nitondra andray tanàna zany. Zany tonga dia mandray anjaiko ta mihitsy tompoko. Eny tompoko. Eo misaotra. Izy moa. Ay ianao ny commandant de brigade. Eny ary tompoko. Daso. Eny tompoko. Izy président? Iza? Hitanao le izy. Président? Maty zany le olona teo, le mpangalatra le fitsaram-bahoaka maty. Dia izay feno valo amby folo taona rehetrarehetra ka nandray anjara tamin'le fikasihan-tanana hoentiko makany amin'ny any amin'ny tobony gendarme. Ka ianao zany andeha hoany koa. Président? Foana indray zany. Fa hoana? Mbola any am-piasana président. Maizina be izany Marco a. Boum. Mangina be izany Marco a.
Boum. Resaka ataoko aminao monsieur le commissaire. Lobaty hein. Resaka hoe inona moa zay? Fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina. Zany hoe Boum. Vaovao balika boum. Fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy jiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 900 ariary monja isan'andro mandra-pahaveninao ny vidiny manontolo balika mamiratra no avika. ia mino fa nafinaritra anareo ny fiarahana tamin'ny indray mitoraka iny fa raha de janatsany any a misy ny alao SMS apatsivina ihany a miaraka amin'ny telma zay ao anatin'ny salon de l'auto azahoana loka efa nanomboka efa ela izy io a fa tamin'ny volana otany a oe de 29 o fa mbola mitoly izy a azahoanao fiarakodiny loka ngolo grolo amin'ilay izy a fa misy loka hafa maromaro ihany koa zay a mety ho azonao a eo ihany riantso itena anazy hoe inona avy jiaby arô le izy fiara vaovao be iray no loka voalohany amin'le izy fa valo be izao ireo tsara vitana ho voasarika amin'io lalao SMS izay karakarainy telma io zany hoe mahazo jiabijiaby olona valo zany no hibata loka amin'io farany fisarihana io ny fisarihana moa zany dia atao ny andro farany salon de l'auto averiko ihany 2 octobre 2022 ka hozarainay aminareo androany ireo loka telo voalohany mety ho azonareo ho azotsika ho azon'ireo zay tsara vitana amin'ity lalao SMS zay karakarainy telma ity ny ambony de mba aleo mba surprise rehefa any eny ary tsy andrela loka voalohany fiara vaovao be iray loka faharoa dia véhicule à 2 roues raha tsy mahazo an'le fiara zany ianao de mety mahazo an'ilay véhicule à 2 roues raha tena tsara vitana ianao de azonao izy roa de ny loka fahatelo dia smartphone haut de gamme zany hoe mahazo smartphone haut de gamme izay olona voasarika fahatelo smartphone tena ika farany mbola misy efatra dimy enina fito valo mbola misy efatra dimy enina fito valo surprise ny atoerana de araka ny teneniko teo efa maro tokoa ianareo izay nandray anjara tamin'ny lalao SMS nandefa SMS tamin'ny 034 34 00 777 fa azonareo atao ny mandefa SMS hatrany mandrapatapitra ny lalao ahafahana mampitombo vintana satria araka ny teneniko teo mety hoe ho azonao ilay loka voalohany de raha tena tsara vitana ianao de azonao koa ilay loka fahadimy ohatra aza le olona fantatro zay mandeha tsara de maprisika zany izahay mba mandefa SMS matetika rehefa mampiditra crédit manana crédit araka ny tenen'ny Erika teo crédit initial no ampiasaina fa tsy mety ny tolotra de mandefa an'izay SMS amin'ny 034 34 00 777 tonton aza mandray anjara mihitsy zay tonton zay a raha mandray anjara izy misy soirée zao andianany de misy billet anakiefatra eo fa azo dôly izy anakiefatra mandray anjara mihitsy lasa aleo mba ho azony sasany loka fa mba tsy batain'olona ray de mahafinaritra fiarahana riantsora mahafinaritra misy teneninao de mbola afaka miteny anao fa raha tsy zany dia ametraka ny velo mahafinaritra itsika amin'ity andro zoma fa 3 volana septembre ity a de raha farany herinandro mahafinaritra ny rimage ny foye ary ny telma hierendoza mihitsy amin'ny lafa maro samihafa farany herinandro io a de mba hotratry ny herinandro vaovao mahafinaritra ihany koa tsika zay anaovanao fifaninanana concours jeu SMS miaraka amin'ny telma mety azahoanao fiara vaovao be de mametraka velo mahafinaritra misaotra riantsoa mankasitraka tompoko misaotra rehetra izay nanaraka ny fandaharana ndao ilalao mandraisanjara amin'ny lalao SMS any telma velo tompoko